Faly merabantsika ndray androantsika tena hianatra maki baiboly tena toa dia vakitsika fotsiny mihitsy io baiboly io zay ny anaovantsika azy androany hijery personnage biblika tantaran'olona iray dia i Saoly. Misy ny atao hoe Saoly dia misy ny atao hoe Saoly. Ny Saoly anankiray dia le Saoly le mpanjakan'Israely voalohany dia misy le Saoly anankiray ihany koa le niovaopoly. Mitovitovy izy ireo amin'ny voalohany amin'ny maha-Saoly azy dia mitovy mihitsy ry zareo fa alohantsika hifantoka amin'ilay Saoly mpanjakan'Israely voalohany zany zay no jerentsika. Ny tantaran'ny Saoly dia ao amin'ny Samoela voalohany 7 ka hatramin'ny faraka amin'ny 30 dia hitanareo fa misy toko be dia be mihitsy zany eo amin'ny 20 mahery eo zany ny tantaran'ny Saoly. Dia tsy ary hitantsika avokoa izy rehetrarehetra fa ny tapany voalohany amin'ny tantarainy ihany ny tena hojerentsika dia ny 7 sy 10 dia 17 14 15 zay zany ny tena hojerentsika ao anatiny fa nytoyany manomboka nytoyany eo mantsy zao Samoela voalohany 9 nanosorana ny Davida ho mpanjaka. Samoela voalohany 17 ny adiny Davida sy Goliata. Dia manomboka eo amin'izay i Saoly lay mialina ny Davida dia ny fifanenjehany Davida sy Saoly ny tapany toyany manaraka eo zany zay tsy hojerentsika androany aloha fa alao maka lesona maromaro amin'ireo toko anankidimy ireo tsika. Samoela voalohany 7 10 17 15 mbola tantaran'ny Saoly ihany mifaraka 12 sy 12 fa tsy akatsika lesona izy mba zay hitatsika zany dia raisitsika tsara. Lasaritsika atobitsika raha hoe iza moa i Saoly dia nianarany dika nianarany aloha zany amin'ny teny Hebreo ao anaty baiboly fantatsika fa misy hevitra foana nianarana ny dikany hoe Saoly dia nangataka mpanjaka ny zanak'Israely dia Saoly le nomen'Andriamanitra satria io nangatany. Zay zany ny anarana hoe Saoly voalohany indrindra. Samoela voalohany 9 no ahitana an'io teny io le teny mihitsy zany le hoe Saoly zay famankeny moa Saoly. Dia ato no ahitantsika azy hoe tena ambaran'ny Samoela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy teny rehetra no lazain'ny tompo. Zay nangataka mpanjaka taminy. Dia raha ataontsika amin'ny teny izay nanoratany Samoela azy le izy ny mpanoratra azy le izy dia ohatr'izao ny sariny fotsiny moa zany. Vaomer Shemuel et kol diberei Adonai Alham Hashoalim mito melek. Dika zany dia zao hoe ty zany nambarany Samoela ny teny Jehova rehetra tamin'ny vahoaka dia ty le io reo zao izy mitovy tsara mihitsy reto anankitelo reto ty de ty de ty de ty de ty de ty ty zany le hoe zay nangatahany vahoaka zany tamin'ny mpanjaka. Ty mpanjaka io nangataka mpanjaka zany ny vahoaka dia nambarany Samoela tamin'ny olona ny zavatra nylazain'ny tompo hoe inona ny tenen'ny tompo tamin'izany. I Samoela dia zanaka mpanan-karena, tena zanaka mpanan-karena be izy Samoela voalohany 7 voalohany sy 2 io zany tsika io miditra amin'le hoe Samoela voalohany 7 dia atombontsika ny voalohany sy 2 mihitsy dia ahitantsika anazy hoe iza moa Samoela. Nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina antsoina hoe Kisy zanaky Abiela zanaky Zerora zanaky Bekorakta zanaky Afia Benjamita sady mpiady mahery fo.
nananjanaka lahy atao hoe Saoly izy zay mbola tanora sady tsara tarehy ka tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely ary nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony no miakatra ny alavany. Zay zany hitantsika aloha zany zanaka Benjamina zanaky Kisy izy avy amin'ny foko ny Benjamina dia lazainy hoe io i Kisy io izy dia Benjamita sady mpiady mahery fo. Dia nananjanaka lahy izy Saoly ny anaran'le zanany. Dia jereo tsara, mbola tanora, tsara tarehy, tsy nisy tsara tarehy noho izy teo amin'ny zanak'Israely nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony miakatra ny alavany. Zay zany momba an'io Saoly io. Io le hitantsika teo hoe avaky mifoko ny Benjamina. Ilaitsika zay rehefa avy eo. Ilaitsika zay hoe avy amin'ny foko ny Benjamina zay izy rehefa avy eo raha verenantsika vakina le 1:1 amin'ny toko 7 dia hoe nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina antsoina hoe Kisy zanaky Abiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afi, Benjamita sady mpiady mahery fo. Io izy amin'ny baiboly protestanta fanitsina fahenina, fa amin'ny baiboly mahazatra antsika izy dia ohatra zao hoe nisy lehilahy avy amin'ny Benjamina atao hoe Kisy zanaky Abiela, zanaky Zerora, zanaky Bekorata, zanaky Afia, Benjamita izy sady mpanjato be. Io zany le mahatonga antsika milaza hoe zanaka mpanan-karena izy. Amin'le teo izy hoe mpiady mahery fo, fa amin'ity baiboly mahazatra antsika aty izy tena hoe mpanjato be, mpanan-karena be. Dia amin'ny diemma koa dia ohatr'izao no lazany azy hoe tamin'izany fotoana zany dia nisy lehilahy tsongon'olombolo. Zay indray ny ilazany azy. Io zany le mpiady mahery fo na le hoe mpanjato be lehilahy tsongon'olombolo avy amin'ny foko ny Benjamina. Io le lazaiko hoe tadidio fa ilaitsika io rehefa avy eo. Natao hoe Kisy izy dia zanaky alany Abiela, zafikelyny Zerora ary zafiafiny Bekorata ary zafidoalky Afia. Hatramin'ny dadabeany dadabeany zany dia voatanisa atao daholo ny fokony Benjamina. 2 ary Kisy nananjanaka lahy atao hoe Saoly zay tovolahy sady tavo ny volony. Zay indray zany lazan'ny diema sady tavo ny volony. Tsy nisy teo amin'ny Israely mihoatra azy amin'ny atsara tarehy ary nanatombo alavana amin'ny olona rehetra izy. Ty zany le tena ataontsika hoe sady bogosy ny be detente, sady zanaka mpanan-karena, ndrandrana tsara no tsara tarehy. Zay zany ny momba ny Saoly aloha voalohany zany. Ny fanaovantsika azy ataontsika metsoro menotra izy. Zay zany manampy amin'ny rehefa mamaky baiboly dia rehefa zaraina aminareo ohatr'izao izy dia rehefa avavakiko hatramin'ny toko 1:30 dia ataontsika metsoro menotra mbola hitantsika an'le hoe atsara tarehany Saoly. Samuela voalohany toko 7:20 dia niazakazaka ny olona ka naka azy tao ary rehefa nitsangana teo afovoan'ny olona izy dia hita fa nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny sorony miakatra ny alavany. Hatraty amin'ny daholo zany ny olona rehetra fa tena lava be izy. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka rehetra, hitanareo va izay nofidian'ny tompo? Tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra. Dia niombo ny vahoaka rehetra ka niteny hoe ela velona anie ny mpanjaka. Zany faly daholo ny olona hoe tena manana mpanjaka sady bogosy no be detente. Zay zany ny zavatra nitranga. Inona ny tantarany Samuela voalohany? Ny lazako azy eto hoe Samuela dia olona jamba mahiratra. Tsy hitany aloha ny ampondra ny rainy zany voalohany indrindra. Zay ny fiandohan'ny tantara. Rehefa ohatr'izao izy dia toko 7 zany dia 7 tsika zao efa hitantsika teo ny 1:1 sy 2, 7 tsika zao. Very ny boriky vaviny Kisy rainy Saoly ka hoy Kisy tamin'ny Saoly zanany, mitondra zatovy ray anaraka anao dia mendiaka mandeha any hitady ny boriky. Dia nandeha namakivaky ny tany be avoana ny Efraima izy ka namakivaky ny tany Salisa nefa tsy nahita. Nandeha namakivaky ny tany Salima indray izy avy eo nefa tsy tany reny. Dia nandeha namakivaky ny tany Benjamina izy nefa mbola tsy nahita ihany. Fa mpitady apondra aloha zany ny voalohany indrindra ny tantara. Avy eo
zay lazako hoe jamba mahiratra izy tsy izy koa de tsy nahalala ny momba ny Samoela mihitsy na kely ary. Andin'ny fahenina fa hoy ny mpanompony taminy, indro misy lehilahy an'Andriamanitra amin'ny roa tanany roa, lehilahy malaza izy. Jereo lehilahy an'Andriamanitra, lehilahy malaza izy. Fa izay rehetra lazainy de tanteraka tokoa ka andeha isika akany fa angamba toriny antsika izay lalana tokony alehantsika. Lehilahy malaza zao Samoela zao zany ndao hoany ozy izy mpanompony nafantatra an'izay angamba atoriny antsika hoe aiza mety ahitana le ampondra. Andiny fa 20 de nanantona ny Samoela tao anatin'ny vavahady Saoly. Lehilahy malaza io lehilahy an'Andriamanitra efa ao am-bavahady ny Saoly nanantona Samoela de nanoteny hoe mengavy ianao atoroy any tranony mpahita. Zay ny anaran'ny mpaminany zany, mpahita ny anaran'ny mpaminany. Lefa olona mihitsy ny hitanao eo izy en personne de ianao mbola manontany indray hoe aiza izy satria tena tsy kopy amin'le zavatra mombamomba ny Samoela mihitsy izy teo zany izy roalahy ny aona voalohany. Fahatelo tsy mahalala an'izany atao hoe fahasoavana zany mihitsy koa Saoly na kely ary. Ina ny atao hoe fahasoavana. Andiny ny fahafito, toko 7 ihany tsika toy. De hoy Saoly tamin'ny zatoviny, indro raha makansika, inona moa no entsika ho andra lehilahy? Efa lany ny mofo rehetra tao amin'ny kitapontsika ary tsy misy zavatra hoentsika ho an'ny lehilahy an'Andriamanitra, ka inona moa no misy aty amintsika? Azonareo ny atao hoe fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana dia fanomezana maimaimpoana ho an'ny olona tsy mendrika, fanomezana maimaimpoana. Izy tsy mahay an'izany. Fa ho anazy rehefa ho any amin'izany lehilahy an'Andriamanitra zany de mba mila zavatra. Misy zavatra hoentsika ho an'ny lehilahy an'Andriamanitra. Efa mifantan'izany de ohatran'ireny hoe makany amin'ny dadarabe, makany amin'ny dokotera, makany amin'iza. De rehefa manao consultation ianao de tsy maintsy mandoha vola. Tsika tsy manam-bola ozy izy Saoly ka inona moa no omentsika an'le olona tsisy ninina ty amintsika. Zany ny atao hoe tsy mahalala ny fahasoavana. Avy eo rehefa niteny Samoela io andiny 20 sady tsika zany. Zay le lazaiko hoe ataoko hoe atao metsoro-menotra izy mba hahafahantsika mahazo an'le izy satria ataoko tematika. Fa rehefa miverina mamaky ianareo any an-trano de tohizanareo mitohy le izy fa mitohy ihany tsika fa mijeren'le fahasoavana aloha tsika eto. Aiza ny vola omenan'io lehilahy an'Andriamanitra io? De ozy izy Samoela, aza malahelo ny amborikinao zay efa very atelona fa efa hita reny. Efa hita reny ozy izy Samoela. Zay ny andehanany Samoela hitady an'le ampondra. Hoe sao de mahita an'le ampondra Samoela satria pahita ny fiantsonan'ny mpaminany tamin'izany fotoana izany. De hoe efa hita reny ozy izy Samoela ary ho an'izany zava-tsoa rehetra ao amin'ny Israely tsy ho anao sy ny ankohonandrainao va? Eto efa misy message mipetrapetraka kely hoe ny zava-tsoa rehetra eo amin'ny Israely de ho anao sy ny ankohonandrainao. Ho anao daholo zany, zay ampondra ave mampaninina anao. De toto fa sao le ampondra efa hita fa akoatran'ny ampondra mbola azo zavatra be deaibe koa ianao rehefa avy eo. De namaly Saoly hoe andiny faraky amin'ny 20 tsika zao. Tsy benjamita avy amin'ilay kely indrindra ny fokon'ny Israely ary tsy ny fianakaviako va ny kely indrindra ny fianakavian'ny fokon'ny Benjamina rehetra ka nahoana ianao no miteny amiko toy izany. Fantatsika fa ny Benjamina dia fahalalany Jakoba. Avy eo izy tany ampitsara manao adalana matetika de famono de ringana sady efa kely izy mbola mifamono ihany de tena kely indrindra. Marina mihitsy io kely indrindra. De avy eo koa akoatran'ny hoe foko io ny fianakaviany koa kely indrindra ny fianakavian'ny foko Benjamita rehetra. Dikan'izany zany de tsy ahoana no ilazanao fa omenana ny fananany Israely rehetra de ho ana daholo. Zay. Ny atao hoe fahasoavana otsika teo de ahoana? Fanomezana maimaimpoana ho an'ny olona tsy mendrika ary tena manapirofo an'izany zany ty zavatra ty fa
nahazo fahasoavana i Saoly tena tsy mendrika any azy io zavatra azony sy zavatra hita nomeny tenen'ny Samoely anazy io fa dia tsy hitan'izay andraisana azy. Ahoana ianao no miteny izany amiko? Na izany azany na dia tsy mahalala ny atao hoe fahasoavana ry Saoly dia nosorana ho mpanjaka ihany izy. 17 no nidina teo amin'ny sisin'ny tanàna izy ireo dia hoy Samoela tamin'ny Saoly, ampandehany eo alohantsika ny zatovo, dia lasa nandeha izy fa mijanona kely ianao mba hampenoky tenin'Andriamanitra. Alohan'ny anosorana azy ho mpanjaka, mila mihaino tenin'Andriamanitra aloha. Ava-dehibe zay, mihaino tenin'Andriamanitra aloha alohan'ny anosorana anao mpanjaka. Andiny fa toko voalohany amin'izay efa tapitra iny ny toko 7 andiny fa 17 farany toko 10 tsika zao andiny voalohany. Ary nandray tavoara feno diloilo Samoela dia nanidiny zany teo andohan'ny Saoly sady nanoroka azy ary niteny hoe tsy nanositra anao mba ho mpanapaka ny lovan'ny vany tompo. Lovan'ny tompo dia Israely ary Saoly dia hosorana ho mpanapaka, ho mpitarika. Zay ny dikan'le mpanapaka, mpanjaka zany. Izy no nosorany Samoela ho mpanapaka zany. Dia mba hahafahany, satria Saoly zany le novice be tsy mahalala ninina amin'ny zavatra ara-panahy, dia mba hahafahany Saoly mahita hoe tena nosorana ho mpanjaka izy dia nanome famantarana efatra ho azy Samoela. Famantarana efatra. Tsy vakitsika ireo fa tononoko fotsiny ny famantarana voalohany dia zao hoe isy olona roa ifanena aminy dia laza hoe hita le boriky, hita le ampondra zany. Andinin'ny faharoa amin'ny toko 10 io ny andinin'ny faharoa mirazan'izay hoe hita le ampondra. Isy olona roa iteny aminy an'izay. Ny famantarana faharoa dia olona telo ndray anome vatsy ho anazy. Hitantsika efa lany vatsy izy teo zay nampisalasala anazy eo amin'ny Samoela satria efa tsy mananinina tsony. Dia isy olona anankitelo anome vatsy ho anazy. Andiny 7 sy 7 amin'ny toko 10 zay. Ny famantarana faharoa. Famantarana fahatelo omena anazy dia zao hoe isy andihana mpaminany ifanena aminy dia aminany ireo mpaminany ireo. Zay ny andin'ny 15. Izy mbola miresaka amin'ny Samoely io dia Samoela no mitantara hoe isen'izao hitranga aminao rehefa avy eo anaporofona fa tena mpanjaka tokoa ianao ary Jehova nanositra anao mpanjaka. Dia ny famantarana faefatra farany dia andray ny fanan'Andriamanitra i Saoly. Tamin'izany tsy ny olona rehetra no mandray fanan'Andriamanitra fa ny olom-bohositra ihany, na mpisorona na mpaminany na mpanjaka. Dia reo famantarana efatra reo zany no nomenany nomenany Saoly aresy lahatra azy hoe tena mpanjaka tokoa izy. Dia vao niala teo amin'ny Samoely izy dia mipotra tsirairay daholo tokoa reo famantarana anankefatra reo. Tena arak'le lazainy Samoela mihitsy no nitranga. Andininy 7 tsika zao. Raha vao niodina niala teo amin'ny Samoely Saoly dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tanteraka avokoa tamin'io andro io ihany reo famantarana rehetra ireo. Famantarana rehetra le anankefatra zany tanteraka avokoa tamin'io andro io ihany ny famantarana efatra. E normalement na izy ianao zany dia va tonga dia mipetraka azo atoka tsara mihitsy hoe enao tokoa zany ny mpanjakan'Israely. Inona no nitranga andin'ny 19 dia hoy Saoly tamin'ny rahalahandrainy, nambarany taminay tokoa fa efa hita ny boriky fa ilay nolazainy Samoela ny amin'ny fanjakana dia tsy mba nambarany taminy. Azonareo ve ny zavatra tsy normal leto? Nody izy zany dia nahita an'ireo famantarana anankefatra tonga tany an-trano izy dia nanontaniana dia tonga dia niteny ny dadatoany hoe efa hita le boriky. Dia hozy izy hoe nambaran'le nisy niona tamin'le lelàn'Andriamanitra zay dia lazainy hoe efa hita tokoa le ampondra.
de zay ihany. Ianao ve nofidina ho mpanjaka miaraka amin'ny famantarana efatra hoe mpanjaka ianao, de tsy mainka ianao ilazan'izany amin'ny dadatoanao. Tsy nanambarany taminy amin'ny fanjakana. Eto zany efa mitranga zavatra anankiray aloha. Eny ary fa tsy vitan'izay na mafisina imasom-bahoaka ny safidy. Aseho tsara mihitsy zany hoe satria iny zany Samoela sy Saoly ihany nahalalany iny fa mila fantatry ny vahoaka Israely rehetra hoe tena Andriamanitra mihitsy no nifidy ny Saoly ho mpanjaka. Somary mila miezaka kely manao an'le Saoly Samoela fa mitovitovy le izy de tady famadika foana fa kopinareo rehefa miteny hoe Samoela de Saoly zay ny tiako lazainy. Andiny faharoapolo de nampanantona ny foko rehetra. Foko zany le tribu foko fa tsy ny foko akory nampanantonina fa ny foko. Nampanantona ny foko rehetra teo amin'ny Israely Samoela ka ny foko ny Benjamina ny voatendry. Zay zany le fisehoan'le hoe ahoana ny fidianan'Andriamanitra nangataka mpanjaka ny zanak'Israely de aseho amin'izay zany zao hoe iza no mpanjaka. De eo daholo foko 12 de Benjamina ny voatendry. Nampanantona ny foko ny Benjamina araka ny atokony avy izy ka ny atokony matrita ny voatendry. De voatendry Saoly zanak'Kisy. Tanareo miainga amingeza be de midina tsikelikely de tonga any amin'ny Saoly zanak'Kisy le izy. De inona indray traka? Ay Saoly! Tito Saoly! Fampitadiavany Saoly. Rehefa nitady azy ny olona de tsy nahita azy. Izy rehefa mahafantatra amin'io fa mpanjaka izy. Fa tsy hita izy. De nanontany tamin'ny tompo indray ny olona na mba efa tonga ao raha lehilahy na tsy. De hoy tompo, hito fa miery eo amin'ny entana izy. De afina tany ambany entana tany giarainy. Rehefa fafantany fa izy no tendrena ho mpanjaka amin'ny fotoana io satria efa vita le izy tary aloha. De natao zany ny fanosorana voalohany rehefa vita ny fanosorana de teo i Saoly vao niova. Andiny fahafolontsika zao. Rehefa tonga tany Gibea izy de indro nisy mpaminany raidy ny fanena taminy ary tonga tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo anivon'ireo izy. Io tao anatin'le fahaefatra koa io niaraka le andehana mpaminany zany ny fanena taminy de naminany niaraka tamin'ireo mpaminan'ireo ihany koa Saoly io le porofon'le hoe nandray ny fanan'Andriamanitra izy. Iny faraka ambe folo. No nitan'izay rehetra nafantatra azy talohany fa indro maminany miaraka amin'ny mpaminany izy de nifampilaza ny olona hoe iny zao tonga amin'ny zanak'Kisy zao. I Saoly koa fa mba isan'ny mpaminany fa iza moa ny rain'ireny. Ary koa ndray tamin'izy ireo fa iza moa ny rain'ireny. Izany ny sehoan'ny fitenenana hoe i Saoly koa fa mba isan'ny mpaminany. Fa lazaiko anareo teo tsy ny olona rehetra ny nandray fanamasina tamin'izany. Taty amin'ny Pentecote vao ny olona rehetra zay mino mandray fanamasina fa tamin'izany ny olona zay voahositra Andriamanitra ihany mandray fanamasina de ny mpisorona ny mpaminany ary ny mpanjaka. De nosorana ho mpanjaky Saoly dia naminany anaporofona fa nandray ny fanan'Andriamanitra tokoa izy araka ny hitantsika amin'ny 10 fahafolo io zany.